atolotra ho anao anio valim-pidinana indray mihaino no soratany miary lalatiana na midina razana-parany reto avy namelany tantara nasandratra Jérôme Bruno Eric miaraka amin'ny Yarlanda Vetso Mino ary Géline mandray feo aja manantontosa nasandratra Jérôme mandrindra raha teknika diary Ody io isa koa ary zao aleo ranga iandrao aloha fa tsy manelingelina fakanaina fotsiny Ngara solo sefipoko tany any Iordady vao maika alao ao fa tsy misy olona raha viato nefa neny trano mivoy aleo ranga tsotsona ihany so matory Ody ry ngara Fredy ngara solo fa ahoana manahoana raha matora Solandy salama tsara fa ahoana nga tsy misy olona ato efa ela ihany any nandondona sy miantsoantso fa tsy misy maheno mihitsy soa renao va tany ary avy izy avy ny atsena ka ino zato atondinao amangandringara tsimpotsika raha riva amin'ny eninora dia misy fivoriana amin'ny lahatolakandro eny amin'ny fokotany ny fotoana zay ihany sa esa ihany fa iny avavady ny fotoana raha riva eny ary efa eno aloha zay ka mba marina raha nampandrosoany raha mato raha Solandy trano akory olon-dehibe reny moa dia tsy malala ny tokony ataony akoriko ary mino aho fa tsy mifakaiza amin'ny zonandraisana azy zao nandraisana ny rova mba halalako fa nga tsy hitanareo raha solo tao am-pavady iny enonay tokoa fa mbola navelako tao aloha makaleo fa inandreo natondihany taty resabola indray zay mamango sika raha riva amin'ny enina dia eo amin'ny vavahady amin'ny fotoana dia mivory eny fokotany amin'ny alahady amin'ny roa ora mamangy any amin'ny ratsimba ve olona mitrongo vahoomana reny sady tsy adiniko mihitsy mivava nataony iny sy tsy andeha ho any zany aranga aleo ranga velona atao sorotena atsika any za koa rainy dia malay ny fampitakosina amin'ireo mahatra kely tondralisy ireo ka hoay koa dia samy tsisy andeha zany nareo dia izany izy olo vaika any akalana izany tadiavinareo ifondrany parasin-dratsimba eo za aloha tsy andeha dia aleo tsisy mandeha makany zany zay olona tahaka an'ireny koa ve sahirana isa ho ako efa tonga daholo ve fokon'olona aza Fredy menakavy ihany eny totsity ho avy eo ihany rehetra izy mety taraika angamba azafady mba mangataka fahanginana kely efa nomeny ngasy efipokotany amo ny fitenenana ka dia ho taronony koa avy hatrany efa fantatsika fa olona isan'ny tsongon'olomboly teto amin'ny tanàna itompoko langy Ratsimba indrindra tena sanandray andraikitra betsaka teto amin'ny tanàna ka noho izany ary no iarahantsika mioreto ka ny fandaminana rehetra dia tsika tanora no andray an-tanana na koa misy lehibe aza ka mazoto iandro faty dia raisina tanandroa tompoko ny fanoloran-tenanareo mba ho fiaraha mandray andraikitra ny tanora rehetra miaraka amin'ny fokon'olona dia ny tanora rehetra maka akanjo mafana dia eto ny fotoanantsika ny 7 ora alina afaka miaraka amin'ny sakafo ihany koa tsika miaraka maka tia daholo aloha tsika izao satria anjarantsika izao mamangy
raika i vola ty tena mahay mihira, tsy napoziko mihitsy. Aiza moa ny alalànao an'izako? Ianao ary voaingana ny tonga teto, sady ataoko mpihira atao am-piangonana indray koa anie izahay. Normal be izany. Zany fa tena mahay mandray olona aloha ny fianakavian'ny tompoko lahy. Ie, zareo aloha izay mihitsy. Zany tena manaja sy mahay mandray olona mihitsy zareo. Izay tena tsy afozako an'ny dadatora Tsimba. Fa vola ve aloha tsomba reraka e? Tsy te atory? Tena efa te atory mihitsy aho io. Aleo aloha atory kely dia raha toandro manao raharaha e. Dahory Ody, fa tsy rova sy vola ve reto? Avy aiza amin'ity andro maraina be ity ka? Tena nanao inona koa? Ataoko mahita andry ry vola raha rovako ny tadiavin'ireo alaina. Aleo rangahana tonana. Fa tena mahafinaritra raha mahay mirahina toy ireny foana ny tanora. Ie, tena marina izany. Manga ny resaka. Ie, ary maninona koa moa ianao raha tsy manapa-dresaka ohatr'izany? Ka zaho manapa-dresaka e. Azafady ariko. Ve mba mahay miteny azafady ihany ty ianao? Fa avy aiza fo marana kinareo ry vola? Sa andeha hoaitsa? Sady mifandrafandra be very manontany anahy. Avy niandro faty zaiko. Kay misy an'izany dia tsy miteny ry vola? Fangaka indry na ena? Tena azafady akifa no veriko na eno indrio. Oka aloha io fendrasam-paty io anie teny amin'ny famangina vao nolazainy. Fangamotao aminareo tsisy ny teny an'izany ka na mba nisy namangy. Tao tsy naheno an'izany zaiko. Aiza koky? Dadatora Tsimba ve maty dia tsy naheno ianao? Dia tsy tany aminareo koa izany ngasy foko tany? Mba marina izay raha naheno e. Hoainina be eto fa aleo miala. Zay aloha ka masotonareo amin'ny manaraka kiza mba hatsovy a. Iza indray moa izany no irindry ho faty eo ka? Fangamo hoe maniry fa amin'izay mba tsy tarako. Eny akifa hatsoko indrio. Reny ka mba tsy nampianarin' Ray aman-dreny mihitsy ka. Ny Ray aman-dreny aza moa reny no ataoniko. Tsy azoko. Fa misy inona? Aleo fa ho tantaraiko anao no nanjoa ahy. Tantarao ara hoe. Andrekako lozy izany. Fa na izany aza ne asanao manoro an'zareo amin'izany toetra ratsy izany e. Tena makivy izy ity ry vola. Gaga hoe tsy nandalo tao andry zareo izany ny sefipoko tany. Nefa ne ngasy sefipoko tany no teto aminay nilaza hoe ho any amin'zareo e. Zany? Aleo fa ho anontaniako izy. Makory ny nataon'le kala vola iny. Fa misy inona koa ny toromotra vao marainy tindry e. Niara-ny andro faty tany amin'ny Dringara Tsimba tany ange izy sy rova e. Dia Tsimba ny teny akory. Tsy azoko mihitsy koa nge tindry ity e. Inona indray tsy azo neny amin'izany? Vao marina indray no teny fa tsy te hipitihany parasiny Ratsimbako. Kinindray no dingindry amin'izany. Sady izay ny aritory. Ka tsy azonareo mihitsy koa anela izy ry neny e. Fina tsy azoko amin'izany e. Ka izany te hifanerasera amin'ny rova bebe kokoa e. Hay ve. Dia mba mandehana izany amin'ny falehan'ny olona ka. Hoadray koa. Ny ataonareo ihany koa neny ataoko e. Ny fiainanay ry ve rehefa vita. Indrindra mba misaina amin'izay tokony hitondrany fiainandry. Eny ariko. Nenareo koa efa vita marina.
Manahoana ary ngara Fredy a? Tiandray. Salama Rasolo a. Fa nahoana no tsy hita tamin'ny famanginana reo raha Fredy a? Mba marina raha nahenao an'izany zay Rasolo a. O raha Fredy a, Ahoana e? ny vadinao mihitsy nge ndresako tamiko momba an'izany ka hoe tsy nahenao ahoana? Mety adininy angamba nilazan'izany tamiko. Sa tsy rotra mihitsy ianao a? Ka inona no ataoko amin'izany aminao? Tsy efa vitanareo ve famanginy? Mba sainao ny raha Fredy ny tokony atao a. Tsaro fa tsy afaka miala amin'ny fiarahamonina ianareo e. Ary izay ataonareo any no avaly ny olona aminareo. Mba marina moa zany. Mbola be ny asa tokony ataoko Rasolo a. Ianao mihitsy no tokony saina. Rehefa misy zavatra ohatran' ireny a, dia mitenena dia melo herinandro. O raha Fredy a, fahoriana ve aminao dia ampiomana e? Ka tsy hitako izay tsiniko amin'izanyko. Sa mila lamandindray ianao Rasolo? Ohatrinona fahalohako rangaty e? Tsy famaly aminao ange raha Fredy a, fa mba hiverana no tokony atao. Mazo toy ianao. Zay mihitsy. Tsisy anaovako raha koa rangaha. Fa avy izany Monsieur Rasolo a? Rova marina. Makamorsea. Fa hoana indray ary? Avy tao angara Fredy tao a. Zany ve? Ie. Zaho koa Monsieur Rasolo rehefa avy miresaka ny rangaha io dia ohatranao zao mihitsy no mahazo ahy. Zany e? Aiza ve rangaha tiako? Tsy misy afa-tsy fanafitohinana no azonao rehefa avy miresaka aminy. Dia tena tsy hitako se atao amin'izany. Tena marina e. Fa ry zareo anery Monsieur Rasolo toa mihevy tena ho mahavita tena zany. Tena zany mihitsy. Ary tena tsy miraharaha fiarahamonina mihitsy ho hitantsika eo zany Monsieur Rasolo amin'ny fivoriana amin'ny lahady io a. Ary misy tsy ambara teo io fa tsy hoe fivoriana fotsiny. Tsy azoko. Fa nga tsy hoe hanamafisana ny asany se io. Zany tokoa e. Fa zao e, hitako efa tena miova mihitsy ny olona. Efa mandroso ny tanàna. Marina zany. Ary tsapako efa misy fiovana mihitsy tato ato ankoatran'ny raha Fredy mianakavy. Ka inona indray moa zany anaovana ny fivoriana io raha izany? Dray. Misy dia misy tokoa. Raha azo atao dia oka mba hijanona ho tsy ambaratelontsika mianaka ihany izy ity. Eny arako. Lozako lofa toa ohatran mialina zany andro zany. Mandram-peona ary? Mandram-peona. Lahady zao keny tsingerin-taona ny mariazy tsika o. Eny tokoa e. 20 taona zay. Hono a. Ka maninona moa tsika raha mba manao fety kely e? Mety mihitsy zany rainy a. Zao dia efa miantso ny fianakaviana izay asaina. Mety zany e. Andeha hiresaka amin'ny zareo mpikarakara lanonana ary afa mety dia mety mihitsy zany e. Ho tahakinina indray ny hafaliany very kely iny maheno zany. Inona zany rineny? Ay tongondry. Anao fetintsika rehetra. Nga? Fety inona? Fankalazana ny 20 taona amin'ny mariazinay sy dadanao e. Ay, tsara kosa zany. Dia mba asaiko rova rineny a? Ento izy rehetra fa tsy maninona. Aleo aho any amin'ny fokotany dia izao fa mbola ao izy ngambany. Entanina avokoa tsika rehetra amin'ny lahady io mba hamonjy ny fivoriana.
sady fanaovam-belomo io ny fanokafan'ny fikambanan'ny tanora eto amintsika. Zay fa vita aloha ny fiofanantsika androany. Rova ahoana? Avinge ianao e? Vola vetivety a. Atao very ianao. Io olona tsy mahalala fomba tsy fantany hoe olona mbola manao zavatra. Dana aloha sao dia maika izany e. Rehefa avy eo makany. Fa nanahoana aloha ny dianao tany amin'ny mpikarakara lanonana tany? Efa milamina ve? Ie, sady tena mazoto be zareo a. Zany Tena nanampy be an'ny zareo ny toro-hevitrao. Tsy naka voly zareo fa nataony fahatsiarovana anao hony. Ay, tsara kosa zaniko. Niditra fa ela be nareo. Io ndray ianao. Impiry moa ianao ny tenenina amin'ity tsy fahalalam-pombanao ty? Sady manapa-dresaka olona fotsiny. Okarery Rova. Inona indray zao ny vorovorianareo ato? Tsy aferan'olona manan-katao zany. Alao ho an'ny samosahirana. Ndray Rova. Mba enoy aloha izy Rova. Ka inona ary no alehanao aty e? Te hiteny etoy masony ty volo ty a. Rova, tsy alao velotsika mba miataka kely etsy? Miataka ho izy. Ka be tsy manam-potoana. Eny ary raha iresaka nareo e. Aleo izany ho zavatra etsy. Tsisy an'izany vola. Rehefa tsy iresaka eo amasony eo ianao ry vero dia mandehana mandeha. Sao dia tsy mety Rova. Eo fa olazaiko ary e. Anamarika ny 20 taona ny fanambadiano ahy dada sy neny dia mba manasa anareo aho any aminay. Dia roviny zany? Amin'ny lahady ho avy izao. Manomboka amin'ny 7 maraina dia ao an-trano ihany ny lanonana. Eo fa ho avy izay e. Zany? Eny ho any. Faly be a. Alaiko eto nareo amin'ny valo sasany a. Fa ahoana koa ty ataony Rova? Tsy azoko mihitsy. Zay kiry very fa tonga any a. Raha mety eo amin'ny vavadinareo endrasana amin'ny 7 latsaka fefany. Eny ary e. Eo am-bavahady zany a. Eno a. Eo ianao ny jereko. Zay fa mazotoa nareo? Mazotondry. Fa ahoana Rova? Tsy andrinao mihitsy zany zao izay anontanianao ahy e. Ka tsy azoko mihitsy ny tianao tongavana. Fa ngatsy ianao an'ilay fety indray ianao? Efa hoe olona ohatran'ireny ve ho dia mendrika ho atsainy. Mba tsy azoko ka. Jereo ane na ny misaotra sy ny miala tsiny aza dia tsy nataony akory teo. Fa ny ohatra be ane izany teneninao izany e. Ko maninona ny manaiky anazy ianao teo? Ay ve dia miandry amin'ny Paoly aho isoko. Andrekako sao dia mba tsy mety izany Rova. Ka mila atao tonga sainy reny vola. Mamitaka ane ianao e. Raha tsy vonge reny tsy tonga sainy. Tena sa ianao ka. Ino koa ve dia ho atakaliko anao e. Ary andao anohy ny asa fa tsy. Ndao ary e. Ho avon'izy roneny a. Hitako indriny miramiranako. Dia mba mihetsiketsika tsara amin'ny fotoana io a. Ie. Tena anao manja be mihitsy ny amin'io. Tsara koa ny dima to velontsiko rainy a. Hoadray. Iza mitojambany volany Rafredy e. Ka raha viana no avy ry zareo mpianakara Rafredy a. Amin'ny sabotsy ariva amin'ny 7 olo izy dia efa tonga eto e. Dia efa avy hatrany dia diovitsika aloha ny tanàna. Ka mijery olona ariko. Milaza ny tsy afaka daholo ane ry zareo e.
Tsy maninona fa aleo rangara abirino atsotsika. Amin'ny zoma zany no manadio. Eny ariko. Lozane ty raha matoty e. Fa misy ina Rafredy a? Tsy misy mety anao an'le asa angery zalahy e. Na raha bry koa aza tsy mety anao fanadiovana ho raha tsy roa hetsy ariary ny karamany. Marina hoe. Ka izy ndray zany no karony eo fa leo ataon'ny bry zany ko. Ka raha tsinonako. Roa hetsy ariary ve raha matoty anadiovana tanàna fotsiny a? Raha tsinonako. Ka izy ary ny tadiavinao anadio eo e. Za enao koa ty. Eo ary ranga fa atsoka izy a. Ka manao an'izao fanomanana amin'ny fety zao vola. Mandeha tsara ary neny. Fa mahagaga koa ny ary neny nataondry ngara Fredy. Fa ahoana rehetra? Fa nga hoy zareo tsy mba nainao ny fivoriam-pokon'olona milahady io. Tsy efa tao aminy ve ngara solo sefim-pokotany? Ka hanao fety koa zareo amin'ny oko. Oji. Fa fety inona? Fankalazana ny 20 taona amin'ny mariazin-dra Fredy sy Rasoalando ony e. Ay, dia tsy hanatrika amin'ny fetinareo zany zareo. Ka rovana ery neny nalay very ho any aminy e. Nga? Dia ahoana koa izy zany? Ary mba ahoana ozy izy rova amin'izany? Ao vao nitantaraiko an'ny neny nandalovan'ny rova tany. Fa misy inona ritsy a? Eno neny aloha e. Vola dia miandry amin'ny Paoly tokoa zany veriko. Ka naiko iny ngavany any rova voatsy mipoitra eo. Vero ane iny. Izy koa ve avita an'izany? Ho hitantsika eo ariko. Efa vonina daholo very vola. Sao dia misy adino mantsy. Fotoana sisa ny andrasana ary rova. Ila tsy ho androko tsony ary ny ampitsiko. Tsara kosa zany ko. Ary vereo mba manahoana? Mba misy olona kaiky azo somebiseby ihany ve eo amin'ity fanomanan'ny fetiny ity? Tsy niona taminy mihitsy ary ako. Ay. Dia mbola tsy nitanoa nisy olona tonga mihitsy ve tao aminy tao? Tohatra mangina be ary ao amin'ny zareoko. Tsy dia misy olona mifamezivezy mihitsy. Zany. Tena enjana n'ity raha matoa e. Aiza ve rangako tsisy afaka hanampy antsika mihitsy ane hono ny olona raha pitso e. Zany ve? Ie. Fa ahoana e? Angatsy no lazainao hoe karamaina vola be izy ka. Tsy mety ry zareo fa manana programa daholo ony e. Ka ny olona nasainany ho avy eo daholo reny raha pitso e. Ka tsy maintsy tsika zany no androso sakafo eoko. Mila zao very fa izy no miservi zany. Raha bringa tsy ho avy tsonony. Kefa hoe misy programa hono izy raha pitsoko. Dia ireo mpikarakara ny gato sy ny fanaingona ny tanàna koa ahoana zany? Milaza ny ho avy eo izy zareo androaniko. Nefa aleoko any mihitsy ka. Sao dia anondrana eo. Fa inona sady fandiranareo? So ihany ry fa tonga. Manao fa mety tsara ry indrindra izao nandroso sakafo an'ny olona. Fa nga tsy misy olo-kafa ka. Ka tsy mahita rainareoko.
lozaloza ty ramatoa. Fa misy inona indray? Tena tsy mena mivadika mihitsy ngaranay vondozo iny. Fa ahoana indray? Ka zao anie, tsy afaka anao ny gato sy ny fikarakarana ny fahaingona hono izy fa ivory rapitso dia magnomana ny ihany. Ola Fredy, dia ahoana ny atao e? Ny andro te efa sabotsy hariva. Gasy. Fa angaha moa tsy nitambazanao vola ho atify zareo e? Tsy voavidy vola hono ny fihavanany, zany navaliny ahy. Toa hoe atao veloma rapitso ilay tovolana entana tetiny dia hoandry zareoko. Tena nitondra so azy ireo mihitsy ny zava-bitany iny rangahy iny teto e. Ary maninona no raha mba atsoinao raha lisy mianaka nampitsika? Inona tsara? Korainao miantso azy? Tena mahavariana koa anie ramatoa dia ity. Izay nanatonako rehetra dia miavonavonavo kosa miteny hoe nga tsy mahavita anareo ny volanareo. Toa te hiteny izy ireo hoe tsy voavidy ny volanao zahay e. Fa andao aloha hitady vahaolana antsika momba nyity rapitso ity e. Tena tapaka ny hevitra ramatoa fa andao aloha haka hevitra amin'ny ramatoa ralisy tsika. Ory dada, fa ahoana aho mbola tsisy tonga mihitsy ilay olona manaingo ny tanàna e? Tsy afaka hono zareo vero ah. Fa tsy afaka ahoana? Andao aloha tsika ho amin'ny ralisy menakavy eo ka. Inona? Anao inona any? Ndao rery fa tena ho afa baraka eto tsika fa ny olona nasaina anie tonga daholo rapitso e. Samy mandondona rivarivo sandro vola. Sahoary mba gagako. Mandeha anary aloha jereo izany olona izany. Ie, zay tokoa reto ry vola. Ao nga ramatoa ralisy reninao zay e? Ie, mandrosinareo ary. Ody ralisy e. Ohatray. Raha Fredy telo mianaka marina. Samba izany. Mipetrapetra aloha e. Tony seza boritony no misy ato aminaiko. Mandeha anar vola lay rehefa mangavana tokonao raha efa masaka. Aza misahirana re ramatoa ralisy eo. Lasary ahy e. Ka vao samba nitato aminay kosa venareo telo mianaka dia ho jerena fotsiny. Tsy maninona re araka ny teniko tany aloha e. Ka inona ary no zato vaovao entinareo e? Mino fa zava-dehibe zany mahatonareo telo mianaka mihitsy ny tonga tiako. Tsy dia misy inona loatra akory ralisy fa teneny re raha Fredy fa aza misalasala eo ianao a. Fa misy inona reto a? Tsy izany re ramatoa ralisy fa tonga re dia lazora Fredy a. Mampitaitaina koa nareo. Zao ary tonga eto aza telo mianaka mba hialatsiny aminao. Tena tsapako ralisy fa tena tsy nety tokoa ny fihetsika nataoko taminao reny a. No heveriko fa ny vola ny tena mahavita eo amin'ny fiainany e. Tsara zany raha Fredy rehefa tonga sainareo a. Niezaka ataonareo no manapirofo ny fialatsinareo. Marina zany ramatoa ralisy a. Fa na izany aza ianao no tena isan'ny alana teto an-tanàna. No isa ilay mavomavo e. Samy mihitsy ry mama vola. Eny e. Oka ny lasa omba ny lasa fa ny manova famindro zao no mety. Azafady, tsy hoe miditra amin'ilay resaka reo fa mba manakolazaina kely. Tsy maninona retsy fa eto ny resaka ao ary a. Eo amin'ny fiainana, tena ilaina ny mihevitra ny hafa. Indrindra ny amin'ny vero. Aza terena ny olona naiky sy tiany tsy tiany. Nareo manko mihevitra fa voavidy vola daholo ny zavatra rehetra. Ary tramba ny volanareo mahanitra sy ny mavomavo. Mety anaikany izy fa tsy maintsy misy andro ray ahirata amin'ny masony ka hitsipahany anareo amin'ny ambavafonareo. Tena marina k'izany ry vola. Tsapako kiry vola. Ary azoko tsara mihitsy mitindry olona saina. Fa ifona mirova koa iza. Dia aza verina tsony reny toetra ndry tsy tiany reny.
dia hitandrifa tsy ho sarotra amindry maka amin'ny fony. Misaotra kia. Fa hono aho raha tsy mahadiso. Miainao izay? Fa inona no mitranga ka natonga anareo niofa-be toy izao e? Izay tokoa ngany tonga amin'ilay fitenenana hoe ratsy votsy fa tsy azoko. Fa ahoana? Aleo ary fa ho tantaraiky fohifohy aminareo ny zava-nitranga e. Dia ahoana izany? Ka zany re no ilaina hifanampiana raha matoralisy a. Mino aho fa ianao manana vahaolana tsara amin'io fety io. Doki arakitsika dia sady hialatsiny aminy koa. Mety izany dia aleontsika miaraka mamonjy mikarakara raha Fredy a. Raha matoa Solandy koa tsara raha miaraka aminay ianao. Ndao ariko. Misaotra betsaka rova. Menatra anao mihitsy a. Tsy misy fisaorana kiry vero fa aza mamerina andrentsony amin'ny manaraka. Tena marina ki izany a. Ary aleo ho any amin'ny gasefo-poko tany aloha tsika. Dao are. Ary no ty mahalasa sainanao rereto. Tena lalina ty fiainan'ny tira Solandy. Tahaka na nahita amin'ny fandraisan'ny olona namatoralisy. Marina raha nisy mijery akoho zareo teo anatrehana. Rehefa milaza zavatra nefa raha lisy dia vetivety foana ny fikoropahany zareo. Aiko ianao mba nahatsapan'izany. Zaho koa ny Fredy dia tena menatra sy manongo tena mihitsy saingy tsy maintsy natrehana moa reny zavatra rehetrarehetra reny. Tena tao anatry ny sisy reny. Ary zao very dia sarotsika ifandray amin'ny fiarahamonina sy anao adidy. Marina izany. Tsy mahavita antsika ny vola mikarenan'ny reharehantsika. Dada Sineny a, avy amin'izay na rehefa tonga ny fandraisana fitenenana. Atao tokoa raha Fredy a. Ary omany dia n'izao izay lazainao rehefa avy eo a. Eny ary. Azafady re tompoko. Miala tsiny raha andray fitenenana eto Androany. Mafety raisa amin'ny mponina rehetra eto amin'ity fokotany ity. Sady fety fanaovam-beloman'ny rova. Dia manatrika eto aho. Tsy dia manakambara firy akory. Fa enkiny hafaliana satria tratratsika ny tanjotsika. Ary tazomintsika foana no hoe aloha veritsika alakalam-bola. Toy izay veritsika alakalam-pihavanana. Dia sika ho asa satria ny herintsika mitambatra no mitazona ny fihavanana malagasy toy izao dia fa dingana lehibe makany amin'ny fandrosoan'ny tanàna. Ka dia hoe toy antsika hatrany foana ny fifankatiavana sy ny fihavanana e. Misaotra antsika e. Andriamanitra ny fiadanana e. Momba sita antsika mianakavy. Masina ny tanindrazana. Misaotra antsika rehetra e. Ary manasa antsika rehetra mba hihaino tsara n'ity zavatra ho lazaiko ity satria dia zava-dehibe izy ity. Maro ny ezaka tsy maintsy miforonina, ary zao mivokany. Nodivetiny ny rano natsakaina. Faly a, ary tena faly satria tratra ny tanjona. Tsika rehetra no na efa izany. Tsy azo tsika ho dia tsy jerena fa fety rososina ny androany.
dia ny fankalazana ny 20 taona ny fanambadian'ny Ramatoa Rasolany sy Rafredy zany. Asitsika tehaka aloha rafaly amin'izany tsika e! Ka tsy ho be safary fa avy hatrany dia ometsika fitenenana ingia Rafredy. Tompoko lahy sy tompoko vavy, misaotra nanome fitenenana. Faly misaotra anareo manatrika eto n'androany. Tena diboko ny hafaliana tokoa ny foko, satria tsy napozy ho fety goavana toy izao ny androany. Voalohany ambarako dia misaotra anao inga sefim-pokotany nanome alalana amin'izao fety izao. Misaotra anao koa ary Roba, satria na dia teo aza ny tsy firaharainay ny fanetananao dia tsy ny lavolefony ianao tamin'ny asanao. Faharoa, Ramatoa Ralisy, isan'ny tena nanampy amin'ny fanatanterahana an'izao fety izao. Misaotra betsaka satria na dia nambaninay sy no tsirasirainay azy ianao dia tsy nitana lahelo taminay. Ary farany, ankehitriny dia tonga saina izay telo mianaka, satria teo aloha dia nihevitra izahay fa ny vola ny mahavita ny fiainana. Nihevitra izahay fa tsy misy ilana ny mpiara-belona, indrindra fa ny mantra sy ny mavomavo dia nitsonitsy ny avinay aok'izany. Tsy mba nanefa ny adidy izay tokony atao amin'ny hafa, na mingavinga ny mpitarika atsika sy ny sisa re tompoko. Ary ny tena mahamenatra dia na ny zanakay aza dia navelana iaina tamin'izany ihany koa, toy ny fiara iray ampisolika ny fiaranay no nandraisako azy. Nisoso aok'izany, ka raha mba misy manakana hoe mba eto izahay dia miavo ny ery. Ary toy izany hatrany ny zavaniseho, nisosa ny fiara ary tsy misy afa-tsy izahay telo mianaka no tao anatin'ny fiara. Fidinana ny lalana dia toa tsy misy eritreritra akory. Kanjo tonga eny am-pototry ny fiakarana, lany ny solika. Tsy misy azo antsona satria nailika izay mba miangavy hitaingina. Teo vao tonga saina satria tsapanay fa manapetra ny fidinana, ka tsy maintsy misy fiakarana. Tsy efa nirera nefa ny manefa ny fiakarana io fa ilana fanampiana hatrany. Manomboka izao dia vonona hanova ny toetranay izahay, hanome lanja amin'ny fiarahamonina sy ny mpiara-belona rehetra tsy hakanavaka. Manaova fety soa tompoko, mirary soa ihany koa e. Misaotra betsaka. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy. Mariny zany ringa Rafredy asotehaka mafy be aloha rafaly daholo tsika e. Valim-pidinana tsy maintsy fiakarana ary valim-piakarana tsy maintsy fidinana e. Narainao teo valim-pidinana. Ray miaino nosoratan'ny miarina latina na mitiana razana-parany. Reto avy namelany tantara. Nasandratra Jérôme no Rafredy, Bruno ny Rova, Erika no Rasolo, miaraka amin'ny Iarlando ny Rasolany, Vetso no Ralisy, Mino ny Vero, ary Géline ny Volo. Nandray feo Aja, nanantontosa, nasandratra Jérôme, nandrindra raha teknika. Diary, fizarana faharoa sady farany.